mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Faly miona amintsika rehetra indray ry havana hiaraka amin'ny sakafo ny tenin'Andriamanitra isika. Ho any amin'ny Salamo toko fa 7 isika. Salamo fa 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy fa 110 no anjara sakafo antsika anio. Ary dia mirary ny fitahin'ny tompo ho amintsika eo ampiarahana amin'ny sakafo ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika angataka ny tompo hanazava amintsika zay tokony ho fantatsika indray avy amin'izany teniny zany. Raha eo misaotranao zahay noho ny fitiavanao, misaotranao zahay noho ny famondramponao, fa ny fahasoavanao ny mahatozao anay ary ny famondramponao no ivelomanay dia misy saotra raha eo. Hamaky ny teninao indray zay anio, mangataka anao ny fanahinao masina indray ry tompo no hanazava aminay zany teninao zany, tondra fahazavan-tsaina vaovao anay zany, mba hahatonga ny fiainanay ifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra, satria izany no hitahitanay. Fa afaka aminao manokanao azy rehetra mangitahita maro ireny araka ny teninao, ho dia ho tanteraka ny tompo ny teninao hoe sambatra ny nona sy mangitahita ny fahamarinana fa izy no fikisana. Amin'ny anaranao Jesosy malalanay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 7 andininy voalohany hatramin'ny andininy fa 110. Andriamanitra, nahoana no nanary anay mandrakizay ianao, sady manetroka amin'ny ondry fiandrinao ny fahatezeranao, tsarovo ny fiangonanao zay efa azonao fa izay. Lay navotanao i firenena lovanao, dia nitendrimbohitra ziona zay nonenanao. Aingao ny tongotrao, ka miakara ho amin'ny voarava mandrakizay. Zavatra rehetra tao amin'ny fitoeranao masina dia simba ny fahavalo avokoa. Ny ero natao anatin'ny fiangonanao ny mpandrafy anao, nanangana ny sainany ho famantarana izy. Ny fijery azy dia tahaka ny olona manainga famaky hijinja ny ala mikitroka. Ary amin'izao ny rafitra misoratra rehetra ao dia asiny ny famaky sy ny kanota. Efa nandoro ny fitoeranao masina tamin'ny afo izy, nolotoiny sy nazerany tamin'ny tany ny fonenan'ny anaranao. Hoy izy tampony, aoka pahoritika avokoa izy. Efa nandoro ny tranon'Andriamanitra eran'ny tany rehetra izy. Tsy hitanay ny famantaranay, tsy misy mpaminany intsony, ary tsy misy aminay mahalala zay mbola haharetan'izao. Mandra-pahovian'Andriamanitra no anaratsiny ny mpandrafy, hanamavo ny anaranao mandrakizay va ny fahavalo. Nahoana no mampiemitra ny tananao, dia ny tananao ankavanana ianao mampiala azy amin'ny tratranao ka mandringana. Ray masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ity salamo ity ry havana, rehefa dininao akaiky dia mazava fa hoe salamo nataony Asafa. Asafa ve? Asafa dia raha amintsika amin'izao fotoan'izao atao hoe chefna choral, sy mpitendry zava-maneno ao amin'ny fiderana an'Andriamanitra, natokana ao fiderana an'Andriamanitra. Satria mazava loatra moa fa tao amin'ny tempoly ny mpitsoka mizika sy ny mpihira dia natokana mihitsy hiderana an'Andriamanitra. Izao anefa ny zavatra hitantsika eto, tsy misy intsony zany amin'izao andro ny Asafa izao, fa nahoana
satria rava ilay tempolo fanaovana izany. Ka inona ary ny fahamarina hitantsika eto? Fahamarinana telo no jerentsika indray amin'ny zavatra mitranga voalaza ny tenin'Andriamanitra novakiana teo. Fahamarinana voalohany dia izao: nalahelo mafy noho ny faharavan'ny tempoly tao Jerosalema asafa ka nitaraina tamin'Andriamanitra. Nalahelo mafy izy no jereny ny tempoly, rava tanteraka ny tempoly. Izao nefa ny tempoly io any tempoly natsangana hiderany Israely an'Andriamanitra. Israely ve? Inona ny filazan'ny Israely eto? Ondry fiandrinao anie Israely Jehova, fiangonanao anie Israely, navotanao firenenana izy, lovanao anie io e. Nefa ankehitriny inona avy no entiny milaza an'Andriamanitra? Manary azy ianao, manetroka amina ny fahatezeranao, simba ny fahavalo, ny fitoerana masina teo aminy, nodorany tamin'ny afo. Izany aneny zavatra nitrangy ary dia tena nalahelo dia nalahelo tokoa asafa ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: firy tamin'ny Israely no nahatsiaro nitaraina tamin'i Jehova noho izany faharavan'ny tempolin'ny Jerosalema izany? Mazava loatra moa fa nisy anie izy ireo lasa babo tany Babilônia, ary rehefa tonga Nebokadnezara tamin'ny fotoana nandravana n'io tempolin'ny Jerosalema io, dia nentiny babo tany Babilônia ny zanak'Israely. Ary tany, raha mamaky ny tantaran'ny Nehemia ianao dia nahita koa fa izany manko ny tena olona tia tany razana. Aiza no alehan'ny voalohany raha malahelo ny tany razana izy any amin'Andriamanitra? Vavaka aloha, fitarainana aloha, asafa hitantsika izany. Ary hitantsika koa zany Nehemia toko voalohany, zao ny voalaza amin'ny Nehemia toko voalohany. Nehemia nefa any am-pahababona ane Nehemia nefa fantany faravany tempolin'ny Jerosalema. Zao ny voalazany ao amin'ny Nehemia toko voalohany: tamin'ny volana Kisleo, tamin'ny taona 20 raha tany andapa any Sosana aho, dia tonga hanany anankiray amin'ny rahalahako mba amin'ny lehilahy sasany avy any Joda, ary nanontaniako azy iny amin'ny Jiosy efa afaka sy izay sisa tamin'ny fahababona, ary ny amin'ny Jerosalema. Koa hoy ny navaliny ahy: ny sisa tamin'ny fahababona izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa. Voarodana ny mandan'i Jerosalema sady nidorany ny afo ny vavahadiny. Ary rehefa nandrezany teny izany aho dia nipetraka ny timany, sady niferinaina andro maro, ary ny fahadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra, ka nanao hoe: indrisy ry Jehovah Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy matahotra, izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Tsarovanao any ilay teny nandidinao ny fisezim-panomponao, raha manao izay mahadiso ianareo dia ampily anareo any amin'ny firenena maro aho. Nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny didiny sy mankatao azy, dia izy voaroka hatrany am-paravody lanitra azy ianareo, dia avy any no hanangonako azy. Zany ry havana ny olona tia tany razana, rehefa mahita ny fahoriana eo amin'ny firenena izy, malahelo ka mitaraina amin'i Jehova. Jeremia koa, hitantsika eo amin'ny Jeremia toko 9, ny taraina ny Jeremia. Nahoana izy no nitaraina? Satria zava-doza loatra nitranga tao Jerosalema tamin'izany anie. Lasa ny fararahany tapitra ny tampitazana, tsy voavonjy ansika, mo tsy misy balsama vahany Gileada, moa tsy misy dokotera vahany, na hoana ny tsy tanteraka ny fanasitranany oloko zanaka vavy. Enga ny eka ho rano ny lohako, ary ho loharanondranomaso ny masoko, mba hitomaniko andro manalina noho ny voavono amin'ny oloko zanaka vavy. Ry havana, fitiavan-tany razana ve? Tsy fitediavana any metsinina iza na iza aloha. Izany ny fitiavan-tany razana, fa fiverenana amin'Andriamanitra, fitarainana amin'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra mahay manatanteraka ny famonjena ny firenena. Mba mitaraina amin'Andriamanitra va aho? Mba mitaraina amin'Andriamanitra ve aho? Fa izany ny tenin'Andriamanitra.
na inona mitranga eo amin'ny firenena. Raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako avy anery tena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, izaho anie no anasitrana ny taniny e. Ary noho izany ny olon'Andriamanitra marina dia mitaraina tahaka ny Asafa aloha, mitaraina tahaka ny Nehemia aloha, mitaraina tahaka ny Jeremia aloha. Ary na Mosesy aza rehefa tezitra Andriamanitra saika hampidodoza teo amin'ny fireneny izao ny teniny: raha tsy hamindra fo amin'ireo olona ireo ianao Andriamanitra, vonoy amin'ny bokinao ny anarako. Aleko mba miara-maty aminy koa e. Izany ry havana ny fitiavan-tany razana, tsy fanomezan-tsiny na iza fa fandinihan-tena. Izaho ve mba efa nitaraina tamin'i Jehova noho ny zava-misy eo amin'ny fireneko? Izaho ve mba efa nitoloko tamin'i Jehova noho ny zava-misy eo amin'ny fireneko? Sa faly mitsikera fotsiny aho? Anjarany tsirairay avy ry havana ny mandiny tenany amin'izany. Fa eto nalahelo mafy ny faharavan'i Jerosalema sy ny tepolo ny Asafa ka nitaraina tamin'Andriamanitra. Ny fahamarinana faharoa noho ny alahelony dia sahina ny tany tompo izy manao hoe nahoana ary mandra-pahoviana. Noho ny alahelony dia nanontany ny tompo izy hoe nahoana ary mandra-pahoviana. Ry havana, eo no ahitantsika ny fifandraisan'ny Asafa tamin'Andriamanitra. Akaiky ny fon'Andriamanitra mihitsy Asafa, ary tena sahana nakaiky n'Andriamanitra Asafa. Ahoana ny profon'izany? Sahina ny tany an'Andriamanitra izy hoe nahoana Andriamanitra ary mandra-pahoviana no aretan'izao zavatra mitranga eto aminay izao. Dia isika hoe azo atao ve izany? Tsy fanomezan-tsiny an'Andriamanitra akory, fa fanontaniana tsotra hoe nahoana Andriamanitra ary mandra-pahoviana. Ny zavatra anankiray izay ataon'ny olona tena akaiky azy ny fon'Andriamanitra, sy mahatsiaro tena ho akaiky ny fon'Andriamanitra, dia tsy misalasala mihitsy izy manontany an'Andriamanitra hoe nahoana, inona no antony? Fantatsika Jesosy, atao Getsemane Jesosy: Andriamanitra nahoana dia mahafoy ahy ianao? Eo amin'ny fiainana manko ry havana, mety misy alahelo mitranga eo aminao, mety misy zavatra manahirana anao, nitediavanao vahaolana nefa tsy misy, ny antsoina ho an'Andriamanitra nefa hoe mandra-pahoviana. To mavesatra loatra, to tsy zaka, mamparahelo loatra. Jehova ny ondry ny ene Israely, tanàna ny ene Jerosalema, nefa dia navela ny anjadiny zao zava-mitranga mahamenatra izao e. Dia gaga izy, nahoana Andriamanitra? Manontany tena ihany koa sika indraindray ry havana rehefa tsy mahazo valim-bavaka: nahoana Jehova tsy fahadisoana akory izany? Tsy fahadisoana. Saingy izao, raha mametraka izany fanontaniana izany aho, dia mangataka amin'Andriamanitra ihany koa hoe Andriamanitra, inona no andraikitro e? Inona no andraikitro? So dia misy andraikitro tokony ho tanterahako. Ny andraikitra ao, Andriamanitra, ampafantaro hoe inona no antony, nahoana e? Averiko indray ry havana, fa eo amin'ny fiainanao andavanandro amin'ny fanarahanao amin'ny Tompo, ny fahitanao ny zava-misy, dia mety hametra-panontanianao, ary tsy diso zany. Tsy diso zany. Nahoana Andriamanitra ny tsy mbola valianao ny vavakay? Nahoana dia mahafoy anay ianao? Fotoana tokony andiniantsika mianakavy tena izao ry havana, ary samy taraina eo anatrehan'Andriamanitra isika, satria isika rehetra dia samy miaraka miaiky na amin'ny vaovao na amin'inona ny fiainantsika andavanandro. Fa tena mila famonjena ny firenena. Famonjena avy aiza nefa? Avy amin'Andriamanitra. Fomba ahoana? Tsy fantatrao. Iza no ampiasain'Andriamanitra hamonjy ny firenena? Andriamanitra ny mahafantatra izany. Fa ny anjarako dia ny mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra mandra-pahoviana ihany e, mandra-pahoviana. Nahoana ny misy izao? Izao anefa, fahamarena fahatelo, ny tenin'Andriamanitra no azo entina ho valy ny fanontaniany Asafa. Ny tenin'Andriamanitra efa nambarany teo aloha no valy ny fanontaniany Asafa. Izao ane,
ny faharavany io tempoly io ve taona maro talohan'ny asafa no efa nanambara Andriamanitra ny antony mety haharavany io tempoly io. Izao manko rehefa nitokana io tempoly io tempoly ravaka itriny mampitomany any asafa io, de efa zao no nataon'Andriamanitra tamin'ny teniny tany aloha hoy izy: raha mivily kosa ianareo ka mahafy ny didiko sy ny lalako zay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo Andriamanikafa sy mekoka eo anatrehany, de ongotako amin'ny tany zay nomeko anareo, ary ofongorako tsy hoe imasoko ity trano no amasiniko ho an'ny anarako ity, sady ataoko ho abolana sy ho ambeti-teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na de avo aza ity trano ity, de ho fitalanjonan'izay rehetra mandalo azy, ka ataony hoe: nahoana reny dia nataonao Jehova toy izao ity tany sy ity trano ity? Ary isy amaly hoe: satria nahafoy an Jehova Andriamanitra ny razany zay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nikikitra tamin'ny Andriamanikafa sady niekoka teo anatrehany sy nanompo azy, ka izany no nampidirany zao loza rehetra zao taminy. Taona maro talohan' zao faharavan'ny tempoly izao no efa nolazain'i Jehova zany. Tanteraka io amin'ny tantara faharoa toko fa 430 de mazava loatra fa no izy tsy niainy ny tenin'Andriamanitra, no izy nikikitra tamin'ny Andriamanikafa, nanazimbazimba ny tenin'i Jehova, de tanteraka io ary voavaly ny fanontaniana napetraky asafa. Raha mijery ny tantara faharoa toko fa 430 isika, de izao ny voalaza hoe: nanao zay ratsy teo mason'i Jehova izy, tsy nanetry tena teo anatrehany Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao zay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanao ny jentilisa, ka nandoto ny tranon'i Jehova tany Jerosalema zay no amasininy. Kanefa Jehova Andriamanitra ny razany nampitondra teny sy ny iraka zay nirahiny ho any aminy. Eny, ny fomaraina koa izy, ka naniraka fanamindra fo tamin'ny olona sy ny fonenany. Kanjo ny olona ny omey ireny irak'Andriamanitra ireny, sady nanazimba ny teniny sy namazavazy ny mpaminany mandra-piatry ny fahatezeran'i Jehova taminy, ka tsy nisy nahavonjy azy. Dia nidorana koa ny tranon'Andriamanitra, noravany ny mandan'i Jerosalema, ny lapanandriana rehetra tao koa dia nidorana tamin'ny afo, ary ny fanaka tsara rehetra nosimbany. Izany ny antony nanazimbazimba ny tenin'Andriamanitra Joda, nanao tsinitsinina ny afatr'Andriamanitra nampitondraina tamin'ny alalan'i Jeremia, ny lehibe sy ny vahoaka. Izany ny voalaza eo, ary izany no antony trangana zany hoy Jehova hoe: raha miala amiko kosa ianareo, na de avo azy ity tempoly ity horavako izy. De eo mipetraka ny fanontaniana ry havana: nahoana ny tsy mivaly ny vavaka? Sao de isika ny tsy miaino ny tenin'Andriamanitra? Sao de ny firenena ny mafiatoka? Sao de tahaka ny Joda fa izay ny malagasy, indrindra isika kristianina, ka mbola makany am-piangonana ihany nefa ny fanimpoatsampy mbola atao ihany? Havako, angamba misy tsy mahazaka zany tenitro zany, nefa azafady tompoko, tsy sanatria tia nazimbazimba kory, sanatria zany, fa tia nambara kosa ny marina, satria izany ny tenin'Andriamanitra. Rehefa niala tamin'Andriamanitra i Joda, ka nanompo Andriamanikafa, noravan'Andriamanitra ny tempoly, ary raha mivavaka azy izy tsy niaino Andriamanitra, satria niditry ny fony na atonga an'Andriamanitra tsy haino azy. Raha mivavaka ianao ka tsy mahazo valim-bavaka, jereo hoe sao de avy aminao no antony. Raha tsy mahazo valim-bavaka ianao, jerenao inona tomponao ny mandra-pahoviny, de jereo fa nyrao dia manao tahaka ny Israely sika, mbola mitahiry sampy any-po ka tsy miaino anao Jehova. Raha ohatra kosa nefa, raha ohatra kosa ka mivavaka ianao, tsy hitanao mihitsy lalaky voana, nefa tsy hitanao koa zay fahotanao eo anoloan'ny zava-misy, de zao no izy: tsarove,
fa izao ny tenin'ny tompo hoe zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Ekeo zany tenin'Andriamanitra zany hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. De ozy angambany hoe zao zavatra tsy mahazo valimbavaka zao ve zao za manao zao ve zany ve de hahasoa ve zany de ahoana de mety ve zany de havako. Raha tena tia an'Andriamanitra ianao ka manaraka an'Andriamanitra ho hitanao fa ny ranomasina mena teo anoloan'ny zanak'Israely de nanehoan'Andriamanitra ny heriny. Izany neny mariny. Ny zava-manahirana mitrango eo amin'ny fiainantsika de azon'Andriamanitra tao ampiasa izany haninona hanehoany ny maha-Andriamanitra azy. Fa ny anjarantsika dia izao ihany, mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Izay ihany ny anjarantsika, mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Mba eritrereto nge zany Petera mpanarato ngezalahy zadraraha teo amin'ny ranomasiny Genesareta na ranomasiny Galili, mpanjony matanjaka nandritry ny alina izy tsy nahazo. Fantany nefa amin'ny alina neny tena fanjonony. Zao nefa teo Jesosy, zao ny tenin'i Jesosy taminy rehefa avy mindrana an'io sambo-kelin'ny Petera io Jesosy, ary tsahy amin'ny lalindalina kokoa ny aratonao. De hoy Petera ny teny zany, ary tsy ny alina ne tompoko nefa nanarato teto zay efa fantatra iny ty toerany ty ao ambady zay tenin'ny Petera zay, hainay tsara ty. Zao andro atoandro zao ve ny mbola andatsaka arato ihany aho, kanefa ozy noho ny teninao de halatsako ihany ny arato. Kanefa noho ny teninao de halatsako ihany ny arato. Havako, rehefa fantatrao ny tenin'Andriamanitra, na de to mifanohitra amin'ny hevitra ao aza ny hevitry ny tompo, mifanohitra amin'izay fa nahazatra anao, de zao ihany ny teniko aminao, alatsaho ny arato. Rehefa izay ny tenin'ny tompo. Ny zava-dehibe manko de zao, zay mankatoa ny tenin'Andriamanitra de omeny toky, sambatra ianao zay mino ho tanteraka aminao, zay nampalazay ny tompo taminao. Sarotra tamin'ny Maria ane ry havany, ny anaiky ny tenin'Andriamanitra, ianao zazavavy virjiny izy, tia ny fofombadiny izy. Kanefa zao ny tenin'Andriamanitra taminy hoe hitoeja azy ianao, hanao ahoana aho eo anoloan'i Josefa, hanao ahoana aho, ary ahoana no ahatanteraka izany? Za olona tsy mahalalala, za olona manaja ny tenako amin'ny mahavirijiny ahy, ahoana no ahatanteraka izany? De hoy ny anjely hoe ny fanan'Andriamanitra ho tonga ao aminao, nisy herin'ny ny avo indrindra analoko anao. Ny masina zay ateraka ao de atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ay, zany ve ny tenin'Andriamanitra, inteneky izy vavy ny tompo. Aoka ny eo tonga mitraraka ny teninao. De nanjary Maria Virjina niteraka ny lahy matoany, izany ilay vehivavy nanaiky ny tenin'Andriamanitra, na inona ho vokatra zany. Nariny Josefa ve izy? Tsia, satria Andriamanitra ny miasa handamina ny fiainan'izay olona manatanteraka ny teniny. Havako, valiny fanontaniany Asafa ve? Zao ny valiny ry Asafa, efa ao anie ny valiny, fa Israely anie ny nahatonga an'io e. Tsy safidiko io, fa safidin'ny Israely satria efa nomena teny izy, nefa de izy ihany no tsy nankatoza ny tenin'Andriamanitra zany. Ry havana, manoloana ny zava-misy rehetra, averiko indray, fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ipetrahany valim-panontaniana, ao no hitantsika ny valim-panontaniana. Ary zany mahatsara ny mandinika ny tenin'Andriamanitra. Fa raha miaino tsara ny feon'ny Jehovah'Andriamanitra ao ianao, ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny any teraky ny kibonao, zay ataon'ny tananao. Ary no zany ry havana, nahatonga ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eran-tany, ny safidy ho filamatra, fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary milaza amintsika rehetra aho ry havana, fa raha isika kristianina ny vonina anaraka marina ny tenin'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra marina, hiala amin'ny ratsy fanao, hiala amin'ny fanompoatsampy, dia hanasitrana ny tany Andriamanitra. Zao nefa, na tsy hanao zany aza ny hafa, ianao araho ny tenin'Andriamanitra, araho ny tenin'Andriamanitra. Na tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra aza ny olona fa hanazimbazimba sanatria ianao, mba ho fitahina ny tenanao,
fiarovana anao, fitahina ny ankohonanao. Araho ny tenin'Andriamanitra. Fa na inona mitrango amin'ny fiainanao rehefa avy eo, ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Ireo ary ny fahamarinana 3 navoitra antsika avy amin'ny Salamo ny vakitsika androany. Nalahelo mafy noho ny faharavan'i Jerosalema sy ny tempoly asafa ka nitaraina tamin'Andriamanitra. Inona ny fanafody raha misy zavatra mampalahelo mitrango amin'ny firenena, fitarainana amin'i Jehova. Aoka mba isan'ny mpitondram-bavaka ny firenena ianao. Noho ny alahelony dia nanontany tompo izy hoe nahoana, satria mifanaiky amin'Andriamanitra izy. Tsy mampaninona rehefa tsy hitanao ny vahaolana Andriamanitra o nahoana miaritra ela loatra. Inona no antony? Tsy mahadiso zany, nefa hamaly anao ny tompo. Fomba ahoana anao maliny ny tomponao? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra teo aloha ihany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra dia tondra vahaolana eo amin'ny fiainanao. Na amin'ny fiainanao manokana zany, na amin'ny fiainan'ny fianakavianao zany, eny, na ny fiainan'ny toeram-piasanao zany, na ny fiainan'ny firenena zany. Enganie. Ka ny tenin'Andriamanitra no ibaiko antsika isanandro dia ivahany olana satria Andriamanitra no amahazany olana zany. Ho azy eny ny voninahitra ivavatsika. Fa loatra ny fonay raha eo. Fa ny teninao tokoa ny faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Miraparapa anaty aizany izay eto amin'ity zao tontolo zao ity. Nefa manana anao zahay raha eo. Manome anay ny teninao ary Jesosy tomponay no mitari-dalana anay le fahazavana zao tontolo zao. Misaotra tompony amin'izany. Mangataka aminao zahay. Andriamanitra ho ny firenenay na ny mpitondrana ny vahoaka entina mba samy hiverina aminao mba ahazoanao manasitrana ny taninay. Ary ny tsirairay zany andre zao teninao zao, na dia tsy anatona aza ny olona, izy anapa-kevitra hoe inty aho Andriamanitra o, hiara-mandeha aminao hatr'izao. Jesosy eo no iriko tokoa. Raiso ny tanako atolotro anao, atolotro anao koa ny fo. Misaotra tompo, voninahitra ny eo anao. Amen.